Ampifaliana mandrakariva no iano atsika ao anatin'izao fandaharana hitondrana ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana ho atsika izao. Andeha tombokantsika amin'ny alalan'ny vavaka ny fotoana. Jehovah Andriamanitra, Andriamanitra tsara indrindra ianao. Andriamanitra tianay ka nanome an'i Jesosy Kristy ho fanavotana ho anay. Misaotra anao koa izahay satria ny teninao dia manambara aminay ny fahasoavana sy ny famonjena fiainana mandrakizay izay ampombainao ho an'izay rehetra manaiky an'i Kristy. Koa raha hianatra izany teninao masina izany izahay, dia mangataka ny fitarihan'ny fananao masina ho aminay, hitondra fahazavan-tsaina, hitondra finoana aty anatinay. Koa mitenena Jehovah fa vonina ny henanao izahay, ary manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ny anaratsinao ny ankatanana izany Jesosy Amen. Amin'ity andro faharoa ity dia misy lohateny anankiray manao hoe mampaninina aimo izay nataonao Kristy. Mampaninina aimo izay nataonao Kristy. Nanao zavatra teo amin'ny fiainako Kristy, ary ireny zavatra maro teo amin'ny Kristy nataony ireny moa manana ny fiatraikany tsara aty amiko ve zany sa tsy misy fiatraikany? Andeha horaisika ka hodineantsika ny bokin'ny Hebreo 10 no amalitsika hoe mampaninina aimo izay nataonao Kristy. Ny bokin'ny Hebreo 10 dia mitanisa ny zavatra nataon'i Jesosy hitondrana famonjena atsika ity bokin'ny Hebreo ity. Hebreo 10 dia manomboka eo amin'ny 4 novakitsika. Fa tsy manaisitra niota ny ranonombola sy ny ranonosolahy, ka noho niditra tamin'izao fiainana izao izy dia nanao hoe ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao, fa tena no namboarinao ahy. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra no niota tsy sitrakao, dia hoy izao inty aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratanahy. Hanao ny sitraponao Andriamanitra. Rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra no niota, dia ireny aterina araky ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao, dia ho indray izy inty aho tonga hanao ny sitraponao. Manaisotra ny voalohany izy mba hampitoerana ny faharoa. Amin'izany sitrapo izany no nanamasina ny antsika tamin'ny nanateran'ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Mitanisa reo fomba nanasorana niota tamin'ny testamenta taloha izy, kanefa tsy neken'Andriamanitra hahatonga famelan-keloka ireny raha ireny na ranombola na ranonosolahy. Noho izany dia ny zavatra nataon'i Jesosy, ny zavatra nataon'Andriamanitra amonjenatsika araky ny 5 dia hoe no niditra tamin'izao fiainana izao izy. Zany hoe nidiran'i Jesosy ny fiainako, nidiran'i Jesosy ny fiainany ity zao tontolo zao ray manontolo ity. Dia rehefa niditra tamin'izao fiainana izao Jesosy dia izao ny tenany mihitsy no ho avy ka nanambara mialohan'ny fiaviana izy tamin'ny alalan'ireo mpaminany, dia nanoratra izany ireo mpaminany. Ary rehefa tafasoratra naminany amin'ny Kristy ireo mpaminany ireo, dia tsy nionona tamin'izay fotsiny izy, fa ho izy hoe inty aho tonga. Fanoratena izany satria ny biby rehetra izay natao fanatitra teo aloha dia tsy sitrapony no vonoina eo amin'ny alitara,
fa ny sitrapololay mpanota sy ny elokolay mpanota no mahatonga azy ao am'ilay faritra masina zay anaovana ny fanatitra fa Jesosy kosa de hoe inty ao tonga hanao sitraponao Andriamanitra. Izany sitrapon'Andriamanitra tanterahan Jesosy ho aso anao izany lay voalaza eto hoe am'izany sitrapo izany no nanany masinany antsika koa aoka re ny nanoloran'ny Kristy ny ainy teo ambony hazo fijaliana ahatonga atsika ho tafasaraka amin'ny ota, ahatonga atsika tsy hanao ny fomba n'izao tontolo zao, tsy hanatanteraka ny zavatra eritreretin'ny saina maha-olombelona fa ilevitra tanteraka eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika tsirairay avy. Ary izany indrindra no soratana eto amin'ny 1:20 amin'ny toko 10 amin'ny bokin'ny Hebreo toko 10:1:20 ka hatramin'ny 7:20 indray no hovatra itsika. Ko am'izany ry ralahy, satria manana fatokina hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rany Jesosy, am'izay lalana natokana ho atsika dia ny lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny hevitra lambo de nofony sady ny manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra, dia aoka isika anatina amin'ny fo marina sy amin'ny fatokina be avy amin'ny finoana, manana fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonana fa mahatoky ilay nanao teny fikasana. Ateo amin'ny 7:20 izay novakina izay ho azavaintsika ny amin'ity androany ity. Eto zany amin'ny 7:20 dia milaza fa rehefa niditra teo amin'ny niditra tamin'izao fiainan'izao Jesosy de tokony hiditra amin'ny fahasahiana koa tsika anatina an'Andriamanitra no ny amin'ny rany Kristy. Ka io fanatonana ampanetretena, ampanajana, ampamasinana eo amin'ny Jesosy io zany no aseritsika ny fidiran'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ko am'izany ozy izy ralahy, satria manana fatokina hiditra ao amin'ny toerana masina isika noho ny rany Jesosy dia tokony hanatanteraka izany. Ko mangataka anao Andriamanitra tsy irefarefany hoany any amin'ny fiainan'izao tontolo zao fa anatina an'Andriamanitra, satria ny rany Kristy nefa nanadio atsika sy nafaka atsika tamin'izany fahotana izany. Koa reto misy dingana maromaro izay voatanisa ato amin'ny 2:20 ka aoka isika anatina amin'ny fo marina, anatina amin'ny fo marina. Ny fo de manana zavatra anankiroa farafakeliny, de ireo anankiroa reo ihany ny resahana amin'ity anio ity. Ny anankiray ny fo no ny azona ny ainy mameny raha hitobaka sy hitosaka eo amin'ny fiainantsika. Aoka zany isika mba anaiky fa ho Kristy marina no aina hivelomatsika anatina amin'ny fo marina, anaiky ny Kristy ho aina mamelona amin'ny fiainantsika isika. Zay no asan'ny fo voalohany. Ny asan'ny fo faharoa dia ny fitiavana. Aoka re tena ho mamitsika ny fitiavan'i Kristy, tsy anana fiainana mizarazara isika fa amin'ny fahafelony dia ho an'i Kristy ny fiainantsika. Ny zavatra faharoa zay iangaviana mba ho tanterahantsika de hoe sy amin'ny fatokina be avy amin'ny finoana. Zany hoe tsy fiovaovana amin'ny foto-kevitra sy ny fitsim-piainana, tsy miova araky ny filamatry ny filazantsara, atoky mandrakariva ny fitantanana, tsy vadibadika, tsy etsara velatsy, fa amin'ny fahafenona dia anatina ny Kristy amin'izany fahasahiana be avy amin'ny finoana izany. Zany hoe ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy dia tonga atsika anamboatra ny fiainantsika, anamboatra ny toe-panahintsika sy ny toe-tsaintsika hifanaraka amin'izany soro-dalana ny nomeny atsika teo amin'ny hazo fijaliana izany.
Ny manaraka de hoe manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy. Manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy. Mampaninona mo ny nanomezan'i Jesosy ny ainy de ity mamaly azy hoe aoka sika ary hampadio ny eritreritritsika, tsy hampiditra eritreritra ratsy na fandarana ratsy na zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary ny manaraka ny hoe sy tena voasasa tamin'ny rano madio, zany hoe ny fanoloran-tenantsika teo amin'ny Kristy na tamin'ny alalan'ny batisa izany na tamin'ny alalan'ny fanompoana azy ihany koa dia aoka ho tazonina izay fahadiovam-panahy, fanoloran-tena masina izay ka hampitombo ny fanandramana iarahantsika manana aminy isika. Satria mahatoky ilay nanao ny teny-piasana ary dia ny 7:20 etsika mamarana azy, aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozogozonana, fa mahatoky ilay efa nanao ny teny-piasana. Aoka ary sika hiazona mafy ny fanekena ny fanantenana, zany hoe ny hery ny fiainana ho avy sy ny valo sy omeny atsika de efa miasa sahady ankehitriny eo amin'ny fiainantsika. Ary izay no mahatonga atsika hoe hazonina mafy izany fanekena izany sy ny valo sy omeny, satria raha vao mamotsitra izany isika dia manary ny ho avintsika mamiratra miaraka amin'Andriamanitra. Mampaninona atsika moa ary ny fanoloran-tena nataon'i Kristy izany rehetrarehetra izany de voavaly tamin'reto teny reto manao hoe aoka ary sika anatina amin'ny fo marina amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio, aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana. Andriamanitra ane hitaiza sy hikolokolo izany amin'ny faneketsika ny fiasan'ny fanahy eo amin'ny fiainantsika ka hahatonga fahamendrehana eo amin'ny fiainantsika manontolo ny faneketsika ny finoana ny filazantsara izay nomen'Andriamanitra. Andeha hanao vavaka isika hoentina amezana izany tenin'Andriamanitra tonga tamintsika izany. Mivavaka isika. Misaotra anao zay ry tompo tsara indrindra ny an-danitro fa nomenao ny fahasoavanao izahay, afaka ny azona ny fanantenana, afaka ny tahiry ny fahadiovana izay avy aminao, ary afaka ny roso sy anatonanao amin'ny fahasahina. Tompo malalo, aoka anao ezaka bebe kokoa izahay hanaiky anao ifandray aminao na amin'ny alalan'ny vavaka izany, na amin'ny alalan'ny fandiniana ny teninao, na amin'ny alalan'ny fifankazahoana sy ny fifandraisana madio amin'ireo mpiarabelona aminay indrindra fa mpiray fanantenana. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, tehirizo ho anay ny fahasoavanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina aminay mba azahoanay mandroso amin'izany famendrehana izany araka ny drafitra izay efa nataonao. Koa dia mametraka ny androm-piainanay, ny asanay rehetra, ny tokantranonay rehetra, ny fiainanay, ny firenenay sy ny fiangonanay ho eo am-pelantananao zay Jesosy eo. Koa zay rehetra mahasoa dia tanterao aminay Jesosy eo, satria ny vavaka dia tononona sy angatahana amin'ny anaranao. Amen.